avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Manolotra ho anao ny vaovao. Goavana rita tamin'ny endriny samihafa ny kolokolo sy ny fanodinana ny volam-panjakana nandritra ny fitondrana teo aloha araka ireo tatitra samihafa hitady ireo vola vokatry ny eloko ireo isika ho ny prime ministre ary akizany tsy hanaovany eloka vaovao intsony. Fanohizana ny asa sy fanitsiny ireo lesoka tamin'ny governemanta teo aloha no andrasana amin'ireo mpikambana vaovao ary vokatra mivaingana sy azo ny vahoaka malagasy tsapahitanana ho ny faneho-kevitra ireo mpanao politika firaisamonim-pirenena androany. Tsy voaja ny sata mifesy sy ny lalàna mamaritra ny fampiasana ny fonds souverain malagasy matoa mivoaka ny tatitra maneho ny tsy fisiany mangarahara sy ny fanodikodinam-bola ho ny mpandinika raharam-pirenena. Afaka misavika avokoa ny rehetra fa manaja ireo fepetra takina ho ny fikambanany terakimady nandritra ny savika natao teny Alasora ny farany herinandro teo. Manamafy ny toe-javamisy ao Iran amin'izao fotoana i Espagne araka ny fanambarana nataon'ny Prime Ministre Espaniola hitovy amin'ny kisarisariny seho tany Irak ny taona 3 ny zava-mitranga raha mitohy ho ny fanazavany ny antsy priandreo. Akafaliana trano tombogasy tombovavy no hitsidiany indray ny tokantranonao amin'ity ality tonga soa ato anaty fotoana ny fampilalambavao manasa anao ihany koa anaraka izany hatramin'ny farany. Matoa andatsoratra avy hatrany no ndeha nokafana ny fiarahana. Goavana rita tamin'ny endriny samihafa ny kolokolo sy ny fanodinana ny volam-panjakana nandritra ny fitondrana teo aloha araka ireo tatitra samihafa navoakan'ireo rafitra miady amin'ny kolokolo eto amintsika. Hitady ireo vola vokatry ny eloko ireo isika ho ny prime ministre lehibe ny governemanta ary aky izany tsy hanaovany eloka vaovao intsony. Matoa andatsoratra. Ady zay sika dia nitady ilay olona nanao kolikoly nanodina ny volam-panjakana sy nangalatra ireo are-pirenena fa izao kosa isika dia hitady ilay vola vokatry ilay eloka ary aka izany mba tsy hanaovany eloka vaovao intsony. Hoy ny prime ministre lehibe ny governemanta tamin'ny lahateny nataony ny maraina teo nandritra ny fanolorana ny tatitra ny fanaon'ny Bianco. Raha io tatitry ny Bianco io dia vola sy fananana azo tamin'ny tsy ara-dalàna mitetina 7.7 miliara ariary no nigazany ny Bianco ny taona 2024 ka orinasa iray ny tena ny afaka indrindra tamin'izany nanodina volam-panjakana hatrany amin'ny 2.2 miliara ariary. Ireo tranga ireo izay nahitana konty amin'ny banky misy 750, fiara 400, moto 4, sambo iray, tany mihoatra ny 7.7 hektara sy trano misy 420 ary arenakibony tany milanja 8.4 tonna. Raha ny tatitry ny Bianco hatrany dia nahitana fiakarana 7.7 ny kolikoly ho an'ny taona 2024 raha mitaha amin'ny taona 2024 ary niakatra 7.7 ihany koa ny tany fampidirana ponjavonjy maika ho an'ny taona 2024 vokatry ny kolikoly izay nahitana olona miisa 5.7 raha mitaha amin'ny taona 2024. Hitantsika araka izany fa goavana ny kolikoly sy ny fanodikodinam-bolam-panjakana nisy teto amintsika nandritra ny fitondrana teo aloha satria vao tsela akory zay no nanao ny tatitra ny teo anivon'ny fitarana momba ny konty. Mangany fotsiny ilay raha fakana vola mikasika ny fandraisanao mpianatra mpitsara eo anivon'ny ENMG. Ny fifaninanana hiditra ho mpitsara zay mbola tsy milamina teto satria voalaza fa isy fanadiovana sy fanatsarana ny fomba fiasa saingy io mbola misy kolikoly amin'ny fanadinana hiditra ho mpitsara io indray. Raha oviana ary sika malagasy vao afaka amin'izany fikatsahana tombotsoa manokana mambotry ny firenena sy ny vahoaka iray manontolo zany. Raha oviana sika vao atsapa fa na inona fomba fiasa ajoro na inona paikady apetraka hampandrosoana ny Madagasikara dia mijanona ho nofo zany raha mbola ny kolikoly no manjaka. Sarotra ny ampivondrona ny malagasy
ampiray ny vahoaka malagasy raha mbola misy ireo mihevitra ny tena no ambonin'ny lalàna ka ho afaka manao izay tena atao eny anifo ny fiarahamonina eny. Sika vao androso raha ny toetsain'ny malagasy mbola voagejany toetsain'ny fanjanahana ka tsy hevitra sy hiasa sy hikaroka fa iandry ny hotoloram-potsiny. Io kitolotolotra io izay efa nambara matetika fa manimba sy mamotika ny fiarahamonina malagasy. Sika vao afaka mandray sy mampiatra izany hoe fitantanana mangarahara ka tsy ho tompotrano miono amin'izay rehetra mikasika ny fireneny sy momba ny tanindrazany ny vahoaka tsy vaky volo. Efa naneo ny fahavononana iny ny mpitondra fanjakana ary no amafisany izany tamin'ny lahateny natao ny teny avoloha nandritra ny fanendrena ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta omaly. Tsy nijanona teo fa nampita hafatra ho an'ireo minisitra ihany koa ny mpitondra ary nanamafy fa ilaina ny firosoana amin'ny fanovana ary tokony olona vonina hiady amin'ny kolikoly, vonina ho an'ny fitantanana mangarahara ary olona manana leadership na aitarika ny minisitra tsirairay avy. Tsy tokony hijanona ho resaka sy fampanantenana fotsiny ihany izany fa mila vokatra azo tsapahitanana miantefa mivantana amin'ny vahoaka indrindra ho an'ireo minisitra nomena andraikitra. Manana didy sy andraikitra amin'izany ihany koa nefa ny olom-pirenena tsirairay avy miainga amin'ny fanovanan'ny toetsaina eny anivy ny fiarahamonina misy azy eny. Izay voaresaka tamin'ny ampahany tao anatin'ny matoan-datsoratra izay ny afatra natsipony filoha-mpanjakana ho an'ireo minisitra nandritra ny fanolorana azy ireo teny Avoloha omaly. Fa minisitra maro amin'ireo 13 vaovao no nahavita ny famindram-pitantanana androany taoriany fanendrena azy ireo omaly. Fotoana izay nanasongadinana izy ireo ny lahara-pamena ho amin'ny fanavaozana. Teboka ny raisana ny fitandronana mangarara sy ny fifanohanana tsy anaiko zarazaraina amin'ny fandranitana sy faminganana ara-politika samihafa misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao araka ny toromarika nataon'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika Madagasikara. Andao rahantsika ny Antsiprian'izay. Faindondrara niady amin'ny fitrandrana sy fanondranana ntsokosokony arena vaozana ary ny fametrahana vahaolana maharitra manoloana ny olana anatiny mampitaraina ireo mpisehatra ara-tontolo iainana ho ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovanjafy ao anatin'izao fandraisana ny fitantanana ny ministera izao avaozana ny fomba fiasa ka ho tontolo iainana mampiadana ho an'ny vahoaka malagasy no tanjona. Dia ho izana ho averina amin'ny toerany sy ny asiny ny corps des eaux et forêts izay aloha no maika indrindra mba tsy sy ny olana intsony ato amin'ity ministera ity fa samy hanao ny andraikitsy ny tandrify azy ny tsirairay. Tsisy tsy malala angamana fa isan'ny mafy ny tsindry eto anivon'ity ministera ity raha miresaka fitrandrana ireo arena voajanahary antsokosoko raha tsy laza fotsiny tsika mitady isitrandraka isan-kerinandro dia maheno vaovaotsika misy manondrana ny sokatra, misy manimba ny ala, misy maka ny taniny ireo valan-javaboary maromaro zany tsindry eto dia zana ovahana zay dia ametrana brigady. Ao anatin'izay ny brigady amin'ny contrôle sy inspection forestière. Misy ihany koa ny brigady amin'ny lutte contre la corruption ary ny brigady ray farany dia miresaka infraction environnementale. Naneo ny fahavononany ihany koa ny ministry ny asa fampananana asa ary ny asa-mpanjakana hanatsara ny fomba fiasa ka noho ireo ezaka ao amin'ny fanavaozana ny lafiny fiahina ny mpiasa-mpanjakana sy ny eo amin'ny sehatra tsy miankina. Fanamby ny fametrahana drafitra fampiroboroboana ny famoronana asa sy ny fampisitrahana asa mendrika ho an'ny malagasy indrindra ny tanora. Azo lazaina dia ny fanomezan-toko sy fanomezana antoka ary ny fanehoana ny fahavononana anatanteraka amin'ny ansakany sy amita amin'ny andavany izay andraikitra ho fanatsarana ny ministera izay ho tantanana amin'ny ao anatin'ny fanavaozana izay matimatisan'ny firenena ankehitriny. Raha ny sosialy mandoalika ao anatrehany fitotongana ny vidim-bary noho ny fidobahany varina farana ny tantsaha malagasy amin'izao fotoana eo ihany koa ny olana manoloana ny vary safiotra ijerena vahaolana aingana ho ny ministry ny fambolena sy ny fahavitantena ara-tsakafo ary lahara-pamehana ny fanatsarana ny famokarana ara-pambolena ny fanohanana akaiky ny tantsaha ny fandrindrana ny vidim-bary ary ny fametrahana paikady maharitra hiatrena ny olana ara-tsakafo. Mehana angambany efa hiarahantsika malala ny olana mahazo ny tantsaha amin'izao fotoana izao mahakasika ny vidim-bary dia hiaraka amin'ireo ministra rehetra voakasika zany ny tenako hitady ny vahaolana amin'izio miaraka amin'ireo sehatra tsy miankina sy miaraka amin'ny tantsaha ihany koa izay voakasika izay olana izay. Ankoatr'izay moa dia ho tohizana ny fanampiana sy fanohanana an'ireo tantsaha
izay voakasiky ny loza voajanahary indrindra fa tamin'ny faritra Atsinanana sy Analanjirofiny ka hotoanana ry zareo amin'ny ezaka fanarenana ny fambolena sy ny fambolena izay atrehan'ny zareo. Mikasika ny vary safotra moa zany dia efa najanona moa ny fanaparianana izy iny ary hojerena ny fiantraikany izay efa naparitaka ka andraisana fepetra miaraka amin'ireo siantifika antsika rehetrarehetra zany no hijerena ny fandaminana momba an'izay. Ao anatin'ny fanavozany ny fananganana mitokana ny ministera ny fiompiana sy ampiarina amin'ny fampiankina na izany ny fambolena sy ny fiompiana ka ilaina ny fametrahana rafitra vaovao amin'ny fandraisana akaiky ireo sehatra roa ireo. Ny ministera ny fiompiana sy ny ministera ny fambolena dia tena hoe pirahalahy-mianala zany izahay ao anatin'ilay izy satria mifampiankina ireo sy ampiarina anankiroa ireo. Misy rafitra iraisana tsy maintsy iraisanay misy fifampiresahana ihany koa na aminako sy ny ministra ny fambolena sy ny fahavitena ara-tsakafo na amin'ireo mpiara-miasa rehetra atao anatin'ny ministera. Ministeran'ny fiompiana moa zany dia ministera tena karazany hoe voatsangana mihitsy ao anatin'ity gouvernementa vaovao ity. Dia ny lahara-pahamehana nefa dia mazava be, tsotra be ilay izy dia ny fampiroboroboana ny sehatry ny fiompiana rehetra manerana ny Madagasikara. Ninona ilay fiompiana. Tsy mampiodina ny toe-karena fa mampibaby trosa ho an'ny firenena ireo tetikasa ny antony toy ny teleferika sy ny maro hafa ho indray ny ministra vaovao ny fitaterana sy ny famantarana ny toetry ny andro ijerena vahaolana aingana ny fanarenana mikasika izany sy ireo orinasa mpanjakana misehatra amin'ny fitaterana ho tohizana ny ezaka vita ary lahara-pahamehana ny fametrahana fitondrana tsara tatana. Mbola hijery ny fond de dossier momba ny reny zavatra miantona. Reny zavatra reny izay tsy ho avelantsika fotsiny amin'izao fa hijerena ny vahaolana rehetrarehetra mba tsy ho investissement very fotsiny ary trosa hoe nariny eny ambaravarakely fotsiny dia tsy maintsy ho ataontsika izay anodinana sy ampandehanana ny reny fa arak'ilay nyteneniko teo vao hijery ny fond de dossier rehetrarehetra mba hahafahana mijery ny vahaolana izay hoentina manavotra ny reny rehetra reny. Anatin'ny sorotrasa izay ho faritanay ny ahafahan'ny vahoaka malagasy mahita n'izay hoe inona ny fomba amahana an'ireo olana izay sedrainy ny orinasa mpanjakana na ny Air Madagasikara na Madagascar Airlines izay mbola mahabe resaka amin'izao fotoana izao. Raha ny toe-karena manga indray tsy voatrandraka araka ny tokony ho izy ny ranomasina izay isan'ny harena voajanahary ananantsika lehibe hoy ny ministry ny jony sy ny toe-karena manga. Lahara-pahamehana ny famadihana ireo loharano-karena ananan'ny Madagasikara ho fototry ny fampandrosoana maritra hoy ny ministra ranandray ny fitantanana androany. Mametraka ny toe-karena manga sy ny jono ho ataosika hoe fototry ny fampandrosoana ara-toe-karena amin'ity firenena ity. Ao ny resaka angovo avy amin'ny ranomasina mba eritrereto ange raha haisika Madagasikara no manova ny ranomasina ho angovo sy ho ritra misy ny ranomasina mandrakizay nosy sika azo eritreretina zany. Ao ny resaka fanafody avy amin'ny zava-maro samihafa ao anaty ranomasina. Ao ny fifanarahana iraisam-pirenena ohatra ny nampandalovana resaka teo izay azo eritreretina na azo tenenina ihany hoe somary mbola marefo ihany sika zany isika tany afrikanina manontolo moa zany io amin'ny resaka ataosika hoe adivarotra momba nyreny varotra amin'ny fandraisana iraisam-pirenena reny tokony ho sazany sika malagasy. Nisaotra ny birao politika ny Antokotimo ihany koa izay nanolotra azy ny ministra vaovao Andriamampandro Tojoa. Nametraka fanampy ny tenany fa ministera ho motera ny fampandrosoana eto Madagasikara ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa. Tokony iompanana ny asa famokarana ny tanora ho ny tenany. Ho jerena manokana ihany koa ny tombontsoany ireo mpiasa toy ny vacation, recrutement ary ny vodi-drafitr'asa. Tanteraka androany ary toy ny fifamindram-pitantanana eo anivon'ireo ministera hafa voatendry. Miisa 13 izy ireo no ministra vaovao ao anatin'izao fanendrena fandroany eo anivon'ny gouvernemanta sy fanitsiny eo anivon'ny fitondrana fanavozana izao. Ireny zany ny fanamby napetraka ireo ministra tsirairay avy fa ny fanokevitry ny antoko politika sy ny firaisa mompirenena
fanohizana ny asa sy fanitsindro lesoka tamin'ny gouvernemanta teo aloha no andrasana amin'ireo mpikambana vaovao ary vokatra mivaingana sy azo tsapahitanana ho an'ny vahoaka malagasy ho ny faneho-kevitra ireo mpanao politika azo firaisamon'ny pirenena tamin'ity androan'ity isan'ny fampanantenana ny mpahafantarana amin'ny malagasy ny vokatra ny tombana fa tsy nisy zany tamin'ity ary mampametra-panontaniana ny masotsivana tamin'ny fifantenana ireo minisitra raha ny faneho-kevitra Androany Gabain-Loano mitaritra ny antsiprian'izay. Oharina tamin'ny fitondrana Rajoelina izay nitantana 7 taona mahery nivaingana ny fanovana tamina departemanta ministerialy maro nandritra ity fitondrana fanavaozana ity raha ny 5 volana izay no atao indray mijery hoy ny mpanao politika na izany mampametra-panontaniana ny fomba fifantenana ireo minisitra sasany naverina sy ny masontsivana na nisorana ny hafa raha ny fanehoan-kevitra Joas Eleanor taoriny fitsanganan'ny gouvernemanta iny mangarahara no isan'ny naverimberina teto nanomboka teny Ankanja sy anatin'izao fanavaozana izao ka tokony apetraka izany amin'ny sehatra rehetra raha ny fanazavana na izany antenaina fa ametraka diantanana tsara sy amaly ny filany malagasy mihoatra noho ny teo aloha ireto mpikambana vaovao eo anivon'ny gouvernemanta ireto sy ireo voatazona tamin'ny toerany raha ny fanazavana. Mbola latsa-danja foana ny vehivavy ao anatin'ny izany gouvernemanta izany satria 7 miravavy mianaka izy ireo raha 120 kosa ny lehilahy misy tokoa ny navita ezaka azo tsapahitanana amin'ireo tafaverinareo ary ireo tsy voatana kosa dia somary mampanontany tena ihany hoe inona marina ny masotsivana na lalàna ny sasany amporisihana sy ampaherezana izy ireo amin'ny fiatrehana ny andraikitra maro samihafa ao anatin'izany gouvernemanta izany ka amaly ny etaetam-bahoaka izay mbola maro moa tsy tanteraka amin'izao fotoana izao ary maro ihany koa ny olana vaovao voampoitra. Ny fomba rehetra ahafahana mitondra amin'ny fitoniana eto amin'ny firenena manoloana ireo savorivory samihafa raha tsy laza afaty sy ny tamin'ny herinandro lasa teo no tokony iomasony gouvernemanta vao mijoro io hoy ny firaisamon'ny pirenena na izany takena trany ny anazavana bebe kokoa amin'ny vahoaka ny makasika ny tanjon'ny fanavaozana sy ny dingana aleha amin'ny fakan-kevitra hisorohana ny fisalasalana sy ny ahiahy. Faiza marina le izy manomboka dia inona daholo ny tanjona ao anatiny dia inona ny vokatra tokony ho azo farany zany zany tokony efa voafaritra antsika amin'ny teny zao mba hahafahan'ny olona satria ny olom-pirenena no entanina andray anjara amin'izany fanavaozana zany nefa raha vao tsy fantany hoe hoaiza ary le izy dia tsy afaka mandray anjara any ka lasa fanakianana ny be dehibe na tokony hososo-kevitra ary dia lasa fanakianana be dehibe satria tsy fantatra mazao hoe hoaizy tsy ampitaina ihany amin'ireo mpitondra antsika zany hoe itsika zao tsy anatin'ny rafitra 4e république tanteraka itsika ihany koa nefa mbola tsy niditra tetizamita tanteraka dia ampitaina ihany ny afatra hoe sahy manapa-kevitra rehefa nomena hoe décideur zany ny anaranao dia sahy manapa-kevitra hoe andao iroso amin'ny tetezamita fa tsy mihazoazotra. Nandritra ny fanolorana tamin'ny fomba ofisialy ireo minisitra andrafitra ny gouvernemanta vaovao nahitsy ny filohan'ny fanavaozan'ny Republikan'i Madagasikara nampatsiahy ny fitondrantena tokony aseho ny minisitra tsirairay tsy natao anambakana ny piray-tanindrazana tsy natao ireharehana na ieboebona sy iavonavonana ny asa maha-minisitra fa andraikitra entina manompo ny vahoaka sy ny tanindrazana tsy miankina amin'ny maha-minisitra ny voninahitra hoy ny fanazavana fa miankina amin'ny asa sy ny vokatra izay sady hitsarana ny tsirairay ihany koa nanamafy ny filoha fa mitarika amin'ny fametram-pialana na fanesorana avy hatrany ny tsy fahombiazana sy ny fanaovana kolokolo fitsipika azo ampiarina amin'ny minisitra rehetra izany hoy izy nanamafy ho an'ny mpanara-baovao niova iny ny gouvernemanta matoa niova misy ny finiavana anatsara kokoa noho ny teo aloha ka iandrasana ny tamberina andraikitra mivaingana mipaika amin'ny malagasy 30 tapitrisa eo ihany koa ny fampiarana ny mangarahara ara-pitantanana sy ny tanitandalana tsy ho kabary ambony latabatra toy ny nataony mpitondra teo aloha fangararana sy ny fampiarana ny tanitandalana izay tokony hitantaratra miainga amin'ny fiadidiny fanavaozan'ny Repoblika sy ireo andrim-panjakana ary ireo sampandraharaha isan'ny tokony hisiany tamberina andraikitra amin'ny vahoaka fa ihany koa hialana amin'ireo ahiahy tsy hiavanana samihafa.
Fataorian'ny fampahafantarana an'ireo minisitra andrafitra ny governemanta Mamtina Rajonarson Omaly ny azo an'ny Guinée Équatoriale androany ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ho fitadiavam-baolana analana tsikelikely ireo sazy mbola miatra Madagasikara eo anivon'ny vondrona Afrikana amin'izao fotoana izao isy araka izany ny fionany amin'ny filohan'ity firenena ity onona sainy. Mbola tsy foana ireo sazy miatra amin'ny Madagasikara avy amin'ny vondrona Afrikana ataorian'ny fanovana nisy teto amin'ny firenena ny taona 2024 teo ho fanesorana tsikelikely io sazy io ny ainga androan'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara ary ny azo any Malabo renivohitry Guinée Équatoriale hitady vahaolana momba izay. Ny tena tondy voalohany moa zany dia tokony nanatrika ny faonana tampony sommet ny ACP amin'ny 28 zao any Malabo. Fa noho ny mazava-dehibe ny 7 mars eto Madagasikara dia tsy afaka hiandry an'izay ihany ny tena koa. Dia nangataka fihaonana an-tampony ihany koa amin'ny filohan'ny Guinée Équatoriale izay fihaonana tafiditra amin'ilay efa teneniko ambenimbeny foana hoe fitetezana an'ireo namana filoha Afrikana mba ahafahantsika mifampiresaka momba ny sazy izay mbola mahazo an'i Madagasikara ao amin'ny Afrikana izay. Tsy afaka manatrika ny réunion na fihaonana eo anivon'ny Union Africaine. Itoy amin'ny volana aprily io ny fihaonan'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara amin'ireo filoham-pirenena atao anatin'ny vondrona Afrikana raha ny fampitambavaovao voaray ho fanohizana izay fitadiavam-baolana izay. Fa tsy voaja ny sata mifesy ny lalàna mamaritra ny fampiasana ny Fonds souverain malagasy matoa mivoaka ny tatitra maneho ny tsy fisiny mangarahara sy ny fanodigodinam-bola ho ny mpandinika raharaham-pirenena androany voatendry zao ny tale General Mpisolotoerana narenan'izay fa tokony ho aray maso akaiky ny famitorana ara-pitsarana mikasika ireo afera maloto raha ny fanazavana Tsiara Soarvelo. Voatendry ho tale General Mpisolotoerana ny Fonds souverain malagasy ny FSM raha solofony Irina Benig Xavier araka ny tatitry ny filakevitry ny ministra Omaly ny Fonds souverain malagasy izay nahitana fanodigodonam-bola ny eo ampapana nandritra ny fitantanana teo aloha araka ny tatitry ny fitsarana momba ny compte farany teo mahery ny 900 miliara ariary ny toe-bola ny FSM teo anelanela ny taona 2024 hatramin'ny 2024 ka ny fanjakana no nanana petrabola betsaka indrindra izay mitentina mandidina ny 90 miliara ariary navily ny vidianana fitaovana hafa tsy tokony ampiasana azy ny loharanobola atao anatin'ny Fonds souverain malagasy raha ny tatitra hatrany raha ny fampitam-baovao ofisialy mandeha ny famitorana ara-pitsarana amin'ireo tompon'andraikitry ny FSM ataorian'ny fitsiriana ifotony fandraisana andraikitra izay tsy maintsy rosoany fiadidinan'ny Repoblika raha tianany anamafy fa tsy milefitra amin'ny endrika fanodigodonana volam-panjakana izao fanavaozana izao ho ny mpamakafaka raharaham-pirenena. Tsy manan-tsafidy ny fitondrany fanavaozana ankehitriny fa tsy maintsy manatanteraka ny fanenjehana an'ireny olona ireny satria izay ny tolomana. Voaporofo izany izao fa marina ny tolana atao satria marina hoe nanodikodom-bola tsy nainy tantana nanao ampimamba ny harem-pirenena ny volam-bahoaka ireny tonga teo aloha teo. Misy lalàna zany, misy lalàna fampiasam-bola mpanjakana eto Madagasikara dia mazava misy ny contrôle a priori, misy ny contrôle posteriori samy tsy nanao ny asany zany ireo olona ireo na tsy navelana nanao ny asany ka aminay fandinihana anazy dia avelao hanao ny asany any tokony andraiky mpanjakana aza asinatsindry izy ireny manao ny asany fa avelao izy hanao ny asany ankahalalàna dia itsika manam-pahefana rehefa avy eo no mandray fanapahan-kevitra hoe tombona le fanadihadiana marina ilay fanodikodona dia tonga amin'ny fanasaziana toy hoe aisorina amin'ny toerany ary anaovana fanadihadiana ilay olona dia tonga hatrany amin'ny raharaham-pitsarana ilay izy dia ny fitsarana amin'izay manapaka hoe meloka ilay olona na tsy meloka ilay olona. Famatsim-bola miteraka fampiroboroboana ny toe-karena no tokony ampiasana ny Fonds souverain malagasy amin'ny ankabeny raha ny fanazavana amin'izao fanarenana ny firenena izao tokony afantoka amin'ny endrim-panavaozana izany toy ny fanabeazana sy ny fikarohana ary ny resaka angovo ho hatrany ny fanehoan-kevitra. Rehefa te hanavaotsika dia tsy maintsy mila fikarohana mahombytsika mba ahafahantsika mandroso lavitra kokoa malona ny zavatra hainantsika satria ny akabetsahany zavatra ataontsika eto Madagasikara dia afarana na manjifitsika ny zavatra fikarohana ataon'ny olona na zavatra ataon'ny olona. Eo ihany koa
ny hoe ina koa ny tena tsara ampiasaina amin'ny fonds souverain tsara ampiasaina amin'ny fonds souverain koa dia azontsika atao tsara izy a ampiasaina amin'ny sehatry ny angovo ohatra satria Madagasikara dia sahirana tanteraka amin'ny sehatry ny angovo a dia azo ampiasaina izy zany a ohatra anankiray azo raisina dia hoe ampiasaintsika ho capitaux ampiasaina amin'ny fitrandrahana ny tsimororo a ny fonds souverain mba ahafahantsika mitrandraka ary manafaingana ny fitrandrahana ny tsimororo marina fa ny tsimororo zao farany teo dia nila vola teo amin'ny 250 millions d'euros teo izy a dia azo heverina zany hoe raha manana fonds souverain manakaikaiky an'izany tsika dia azontsika ampiasaina mitrandrahana ny tsimororo asiana mpiazam-boa ny tsimororo zany le satria ilayntsika io. Araka ny didim-panjakana mamaritra azy andraikitry ny FSM ny fampiasana vola ho amin'ny fampandrosoana stratéjika sy lahara-pahamehana amin'ny famoronana azy, ny fanomezan-danja ny loharan-karena Lovenjafy ary ny fametrahana ny tahirim-bola mpanjakana maharitra ho an'ny firenena. Tsy nisy tontosa izany noho ny tsy fanarahan-dalàna sy fanodikodonam-bola nataon'ireo tompon'andraikitra tamin'ny fitondrana Rajoelina. Andrasana ny vokatry ny famotorana izay mandeha amin'izao fotoana izao sy ny fampiarana ny lalàna ho an'ireo voasaringo mivantana na ankolaka tamin'ireo fanodikodonana ny vola am-bahoaka mahatonga ny firenena amin'izao toerany izao. Nanoso ny fifanarahana anafainganana ny fampandehanana sihatra tsy ara-dalàna eto Madagasikara teo anivon'ny Direction Générale des Impôts ny foibe-pitantanana Kabeny Etra sy ny NR Consult izay sihatra mpanorevitra momba lalàna sy ny etra. Fifanarahana ho fanofanana sy fanentanana ho an'orinasa madinika sy salantsalana izy io. Tafiditra anatin'ny fanarenana ny toe-karena ihany koa ny hetsika izay mikendry ny ametrahana ny mangarahara sy hanamorana ny fidirana amin'ny fomba ofisialy eo amin'ny tontolo ny fandraharana ary andrafetana maritra ny toe-karem-pirenena ihany koa. Andao rahantsika ny fanampanazavana mikasika izay. Raha ny atotanisa ampelatana mivavahany koa dia mbola milotra ny enimpolo ny fandrahara hitontsika kosa ny mentsehatra amin'ny sehatra tsy tena feno fanarahan-dalàna mbola betsaka ny ezaka fa io moa zany ny zavatra tsy minora fa ny tsara dia efa manomboka atsika zao ary manora ny atsoatsy mitozy endriky ny zavatra hitantsika zao iarahana ny asa manokana amin'ireny centre de gestion agricole ireny efa maromaro no mangataka fiarah-miasa amin'ny tontolo zao ny afaka fotoana fony iny tena misokafana mihitsy ny plateforme fanaovana ny fidiran'ny olona antsehatra vantana amin'ny formalisation zay fa mbola eo ampikirakirana ny lafiny tekniky moa na mpiara-miasa mitandrotsika zany miditra anaty sehatra ny ara-dalàna daholo ny fiara-miasa rehetra. Avec les fapatritsika ny assise pour la relance économique farany teo dia nanondro amin'ny resaka fiscalité ny zavatra voalohany indrindra dia hoe fampidirina ireo mpandrara madinika na mpanao raharaha anatin'ny sehatra ara-dalàna formalisation du secteur informel izay ny teboka voalohany indrindra napetraky ny relance économique condition sine qua non angamba filazako anazy. NR Consult tsy mitona fotsiny andao dia abdiry dia vita. Tsy izay manko ny NR Consult mampianatra, mampahalala ary indrindrandrindra mitantana ireo mpandrara madinika ireo amin'ny filazana raketra. Dia izay ihany koa no iampitatsika ao anatin'ny doka fovetivety aza misaraka amin'ny ary. Efa full taona mahery zao ny siny vovo-tsavony extra propre manatsara traniny kalitao an'izy ary zany mahatonga anazy mbola mitana laharana voalohany raha mbola eto Madagasikara. Mora malio tilamba lafa mampiasa extra propre tsy mandany fotoa ela tena afapo aloha za. Zalo tena efa ela ny afapo satria izy ny vovo-tsavony mandehitra indrindra raha mbola eto Madagasikara. Menakala tena tiavako extra propre izy manana hanitra maro be. Surtout parfum floral. Tiako Tianao ma chérie, fa extra propre zao vovo-tsavony tegna ankafizin'ny malagasy jiaby. Extra propre rô tsara Afa ihany extra propre sady ny vidiny 300 ariary foana. Marina be mihitsy zany rehefa hoe vovo-tsavony zany dia efa hoe extra propre tompiny fahadiovagna.
1, 2, 3, 4. What are you waiting for? Come on, follow me. Come on, dance with me. Just lead your destiny as far as you can see. Du bon lait, une crème onctueuse. La vie, ça se dévore comme un kiri. Ny Banky Fohiben'i Madagasikara dia faly manasa antsika rehetra tsy hakanavaka ho tonga hanatrika sy hitondra ny hevintsika mahakasika ny hoavin'ny vola taratasy sy ny vola madinika eto Madagasikara. Fankakevitra izay ho tanterahina ny talata 1 martsa 2024 manomboka amin'ny 7 ora maraina ao amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina Mahamasina. Na tompona andraikitra amin'ny androm-panjakana ianao na mpisehitra ara-toekarena na arabola, tanora na olon-tsotra, mahaliana anay ny hevitrao. Tongava ary makany tapakilanao fa maimaim-pona izany eny amin'ny Banky Fohibe Antaninarenina, eny amin'ny zaridainan'ny fakulté EGS Akatso, eny amin'ny Nectar Akaty Tapaka, eny amin'ny Palais des Sports Mahamasina na ihany koa ao amin'ny Ticket Place. Nisafidiny marika Génie aho ary ianao koa miovao Génie. Génie ilay marika vaovao moderna sy mihaja ho an'ny carte à jouer, briquet sy vokatra maro hafa ihany koa. Manomboka izao ary takeo eny am-pivarotra mahazatra anao ny marika Génie. Génie, c'est génial. Distributeur Uditex 038 14 730 89. Itanao pivatraretraretra meilleure qualité mitondra vitamine C. Jumina ny goûter naturel tsy pirate fa tegna réel. Parfait orange, fraise et coco sy parfait maro isan-karazany. Jumina avy agny Europe amle tegna top. Mina mety aminao. Zay mila fotoana bobaka koko ikifenanay zao de zao hely hoanina 1 giga no mety aminao. 1 giga be zao 500 méga mandritra ny tontolo andro ary 500 méga azonao ampiasaina manomboka amin'ny 10 ora alina hatramin'ny 9 ora maraina. Arivo ariary foana nefa 1 giga isamfena amin'ilay azy. Tsindrio aingana ny dièse 322 étoile 64 dièse na midira amin'ny super app Yes et moi. Yes. Mamenina ny arabatra ny tomboky lasy tombovavy tonga sondray ato anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Ny tanterahana androany ny fampahafantarana ny vokatry ny fizohiana sy fanaraha-maso mikasika amin'ny mangarahara. Antamberina ndraikitra ary ny kalitaon'ny atolotra eo amin'ny sehatra ny fanabeazana ho an'ny taom-pianarana 4 tamin'ny alalan'ny tetikasa Score 2 misy ny fandrosoana eo amin'ny lafin'ny mangarahara saingy mbola maro ihany koa ny teboka mila tsaraina risan'izany ny lafiny foto-drafitrasa ny antsiprian'izay. Nandritra ny taom-pianarana 4 tsapa fa nisy ny fandrosoana eo amin'ny lafiny mangarahara sy ny tamberina andraikitra, ny fahombiazan'ny mpianatra ary ny fahatsaran'ny finitantanana eny anivo ny sekolim-panjakana araky ny tatitra avy amin'ny Score na ny suivi citoyen par le OSC de la transparence et la redevabilité de l'éducation. Na izany mbola mila fanatsarana ny foto-drafitrasa, ny fitaovana sy ny kojakoja entina mampianatra ary ny fanajana ny etika amin'ny asa mahampampianatra. Sekoly 570 nanaovana fizohiana sy fanaraha-maso ka 570 amin'izy ireo dia CEG ary 570 amin'izy ireo dia EPP. Vokatra lehibe azo tenenitsika zany androany dia hoe nahitana fahombiazana tamin'ny fitantanan'ny fefia ny sekoly, zany hoe amin'ny ankapobeny dia ny atsara
asa ranoarina tamin'ny vokatra teo aloha ny atsara ny fitantanana ny sekoly. Hita ihany koa fa miavoafehan'izy ireo ny andraiky. Ny indro kely dia somary niemotra kely izy ireo tamin'ny mangarahara sy ny tamberin'andraikitra. Ny heverina fa antony tonga an'izay dia baonana vao brown fefireo tamin'ny voalohany taom-pianarana 4/25/2025. Tamin'izay fotoana izay dia 7/7 isanjaton'ny birao dia vaovao avokoa. Hitantsika amin'izany fa mbola mizatra mianatra an'izany atao hoe mangarahara izany zany ireo birao ireo. Ny fantoka tamin'ny kalitao sy ny fahadiovan'ny tolotra amin'ny sehatry ny fanabeazany, indrindra ny fanajana ny lalàna sy ny fitsipika manan-kery, ny tontolon'ny fampianarana, ny fampandraisana an'zareo ireo mpisehatra iny fotony sy ireo maro hafa ny hefanohizana ny fanaraha-maso raha ny fanazavana trany ka nazahoana nanao ny tatitra. Ny eo ny fampandehanan-draharaha amin'ny ankapobeny toy ny hoe fijerena, ny mety hoe fitaovam-pampianarana, ny fanoloana, ny mety hoe zavatra simbasimba kely any anivon'ny sekoly. Fa ankoatran'izay eo ihany koa ireo asa izay atao hoe asa lahara-pahamehana mampandroso, ohatra fananganana ny tambohan'ny sekoly mba iarovana ny ankizy tsy ho azon'ny loza zany. Eo ihany koa ohatra ny fananganana trano ahafahan'ny ankizy mpianatra misakafo, na ihany koa tena hoe fijerena an'izay hoe sakafo zany hoe ireo asa rehetra zany ahafahan'ny sekoly mandroso ahafahan'ny mpianatra tena mianatra ao anatin'ny tontolo iainana mampivoatra azy ireo ahafahany mahita fahombiazana amin'ny farany taom-pianarana. Nanamafetrany ny fahavonona ny ampiroborobo ny fanabeazana tsara kalitao, mampiatsy ara-drary ny tetika asa score 2 raha ny nambaran'izy ireo. Araka izany, manohana ny fifanankalozan-kevitra mampivoatra any amin'ny vondrom-piaramonina, ny tompon'andraikitra isantsokajiny ireo mpiara-miombonantoka, ampiarana trany ny mangarahara sy ny tamberin'andraikitra amin'ny sehatry ny fanabeazana, ary ihany koa amin'ny fanamafisana ny ady amin'ny kolikoly sy ny fitazonana ny mpianatra an-tsekoly izy ireo. Tontolo ny fampianarana izay hatrany fa Toamasina Maimaika noho ny takaitra navelan'ny Rivodoza Gezany, mpianatra miisa 100 avy eo amin'ny LTP Toamasina no nanampy sy nanolo-tanana ny JIRAMA ho famerenana amin'ny laony ny herinaratra any an-toerana. Ireo mpianatra izay efa manana ny trakefa ilaina sy mifanandrify amin'izay ho ny fanazavana nety ny tompon'andraikitra Boudora Setakolo Toamasina. Mpianatra misa 100 avy amin'ny lycée teknika Toamasina no nanampy ny JIRAMA amin'ny fanarenana ny jiro araka ny nambaran'ny tompon'andraikitra. Ireo mpianatra ihany koa nanamboatra ny efitrano fianarana simba vokatry ny fandalovan'ny Rivodoza Gezany tamin'ny alalan'ny chantier école. Misy mpianatra 100 tato anatin'ny formation de technicien supérieur ny fanometana tamin'ny JIRAMA tamin'ny fanarenana ny électricité tato anatin'ny tanàna tato. Ny mpianatra BTP moa zany dia tsy asianareo fa any amin'ny 5/10 isanjato ny fahasimbana tato anatin'ny lycée teknika dia anisany nandray anjara tamin'ny fanarenana ny salle de classe ka anaky 9 ihany zany salle de classe no vita fanarenana tamin'ny alalan'ny chantier école aloha amin'izao dia nafahana sy nafahan'le mpianatra nanala fanadinana miverina an-tsekoly avy hatrany. Misehatra amin'ny asa avy hatrany ny mpianatra navita fiofanana teknika ary mafy ny sehatra ny ofanany. Nandritra ny fampiofanana, tsy maintsy nisy ihany koa ny fampiarana amin'ny vatana, iarahana amin'ireo orinasa eto an-toerana sy any ivelany. Tombony atao amin'ny formation technicien supérieur izany hoe tsy mijanona fotsiny ato amin'ny fianarana fa misehatra koa amin'ny ireny orinasa maventy ireny, ary koa misy relation amin'ireny any ivelany mba ahafana mampitombo ny traikefa amin'ny resaka formation technicien. Tombony hitako tamin'ny nianarako tamin'ny FTS takato ndraikany zany le resaka relation satria zao takato zao tegna nahitavako opportunité mba nafahako nandeha nagnano stage tamin'ny France takagny ary afahako mivela belbe koa zany am'le relation amin'olo zany. Dia karahan'izany koa dia mbo afaka nagnova fahalalagna tagnatin'ny FTS takato. Mitohy ny fampianarana na eo aza ny takaitra napetraky ny Rivodoza Gezany ary misy amin'ireo mpianatra anohy fianarana any ivelany.
lafomba vao hafa ny enireo ankizy manana olana amin'ny lalàna hanahiditra ponja vonjomaika antaona 2024 raha ny taremarika avy amin'ny ministeran'ny fitsarana izay midika fa ny ena ihany koa ireo ankizy nanao eloka bevava teto amintsika nisy manoloan'izay ny atrikasany arahany grandir dinement sy ny ministera ijereny ireo fepetra afaka raisina ho an'ireo ankizy ankoatra ny firosona amin'ny famonjana Entsorasoary Malala. Nahitana fiainana ireo zaza manana olana amin'ny lalàna no tazomina ponja vonjombaika ho an'ny taona 2024 araka ny tatitra avy ao anivon'ny ministeran'ny fitsarana nandritra ny atrikasa izay nikarakarany grandir dinement niaraka tamin'ity ministera ity. Noresahina ny fepetra hafana miaro ireo zaza ireo manoloana ny fitsarana indrindra ny azahoan'izy ireo sazy ankoatra ny famonjana. Tsy ny fonja ihany no sazy afaka omena ny ankizy manana olana amin'ny lalàna fa misy ny fepetra afaka atao toy ny fahafahana aray maso ka izay no antony zao dinika izao hoy kosa ny mpikarakara. Trikasandroa moa zany eo ny solitena avy ministeran'ny fitsarana solitena avy amin'ny fiarahamonim-pirenena ry eo indrindra ihany koa nataontsika hoe mpitsara mikasika ny zaza izay tena tompona andraikitra voalohany fanapa-kevitra raisina manoloana ireny ankizy manana olana amin'ny lalàna ireny. Tiana asongadina miaraka ministeran'ny fitsarana moa zany dia mba hoe fampivoarana an'izay sazy ankoatra ny famonjana izay satria voalaza lalàna hoe tsy ny fonja ihany no sazy afaka omena ireny ankizy ireny fa misy fepetra hafa anisan'izany ohatra ny fahafahana ray maso izay mbola hatreto aloha zany dia amin'ny faritra efatra izay asany grandir dinement miaraka amin'ny ministeran'ny fitsarana aloha zany no ampiarana azy hatreto. Tafiditra ao anatin'ny lalàna ny taona 2024 ireo fepetra afaka raisina ivelan'ny famonjana ho an'ireo ankizy ireo toy ny contrôle judiciaire sy ny mesure éducative raha ny fanazavana. Tokony miompanatrany amin'ny fijerena ny tombotsoa ambony ny fepetra raisina ho an'ny ankizy na inona eloka vitany raha ny fanazavana. Anisan'ny vandondra raha ministera zany zao ny fijerena izay fomba hafa ivelan'ny famonjana izay raisina amin'ireny ankizy mandika lalàna ireny. Tafiditra anatin'ny plan d'action ny ministera fitsarana ao anatin'ny roa taona ny fampiroboroboana izay alternative à la détention moa ny filazana azy na fomba hafa ivelan'ny famonjana dia izay indrindra ny antony zao fiaraha-miasa zao fiaraha-midinika satria dia izay tokoa hoe tokony sazy farany tsy azo ialana indrindra ny famonjana ataon'ny ankizy fa tokony tady hevitra rehetra zany. Ny lalàna antsika efa tamin'ny taona 2024 zany efa milaza ireo karazana fepetra hafa ivelan'ny famonjana atao azo raisina amin'ny ankizy mandika lalàna dia anjaran'ny ministera zany zao mampiroborobo an'izay satria tsy vita lalàna sy ny fampiarana lalàna fotsiny fampiarana andreo sazy ireo fa tsy maintsy raha-mientana amin'ny fiarahamonim-pirenena toy izao atao izao sy ireo mpisehatra rehetrarehetra miaro ny ankizy. Mila arahina ny lalàna hoy ny tompony andraikitra eo anivon'ny grandir dinement. Zava-dehibe ny manamarika fa araky ny fifanarahana iraisam pirenena momba ny zon'ny ankizy. Izay ny ekeny Madagasikara tamin'ny taona 2017 sy ny lalàna laharana fa 2024 tsipika aotra 20 tamin'ny 12 ny volana aogositra 2024 momba ny fepetra sy ny fomba fanao miantra amin'ireo ankizy mifandonina amin'ny lalàna. Dia tokony vahaolana farany ihany ny famonjana ary tokony fohy araka izay tratra ny faharetany ny sazy fanabeazana toy ny fahafahana eo ambany fanaraha-maso, ny fanaraha-maso ara-pitsarana, ny fanatanterana ny asa ho an'ny fiarahamonina ary ny fametrahana ny ankizy ao anatin'ny fianakaviana mpiay dia tokony omena laharam-pamena. Raha tsy ahivina ny grandir dinement dia fikambanana frantsay natsangana tamin'ny taona 2024 izay miasa ho an'ny fiarovana sy ny fampidirana indray eo amin'ny fiarahamonina ireo ankizy manana olana amin'ny lalàna amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny vondrona européenne ny agence française de développement ary ny UNICEF. Irosonina ny fanoloana ireo fantsona lehibe eto Antananarivo renivohitra ampihenana ny ambana mety ho fiakanan-drano amin'ny fotoam-pahavaratra. Tetika sy izay nambaran'ny tompon'andraikitra fa hiteraka fikorontanana amin'ny fiainana andavanandro mponina manodidina ireo toerana izay anaovana ny aso ireo ka ilaina fiaraha-mientana rehetra ao anatin'izay onona saina. Vola mitetina telo amby 50 tapitrisa euro no entina ampihenana sy hisoroana ny fiakaran'ny rano sy ny tondra-drano eto Antananarivo. Ary isan'ny ho tanterahana amin'ny tetikasa PIA2 na ny programme intégré d'assainissement d'Antananarivo andiany faharoa. Isan'ny ho tanterahana amin'izany ny fanoloana ireo fantsona lehibe fivariana ny rano eto Antananarivo renivohitra. Ao amin'ny toerana misy ataontsika hoe canal principaux misy eto Antananarivo renivohitra izay hivariana ny rano rehefa tonga ny fotoana rehetra indrindra ny fotoana fahavaratra
dia zay ny antony hoe ireo toerana telo ireo roa moa amin'izao dia ny fahatelo eto Antananarivo eto Analakely dia amin'ireo toerana ireo ny rano no mivalona dia ireo zany no tsaraina ny fivariana ny rano zany hoe ireo canaux ireo zany mitondra canaux principaux izay fitentsika anazy no hitondra ny rano ireo akabetsahan'ny rano izay mivaly eto Antananarivo mandeha manara azy any amin'ny ranony Kopa. Amin'ny herinandro izao azomano any zany manomboka ny asa. Aritra 4 volana ny fanatanterahana ny fanoloana ireo fantsona bizo lehibe hoy ny teknisianina. Mandritra izany fotoana izany ho voaelingelina ny fifamoivoizana amin'ireo toerana roa hanomboana ny tetikasa etsy Mahamasina manodidina ny kianjan'ny Baria sy eny Antanimena manodidina ny kianjan'ny Malakam. Eo ny fifamoivoizana fa voakasika ihany koa ireo asa amandrarà sy ny fiainana andavanandro ireo mponina manodidina ny tetikasa ka isy ny sampana fandraisana ny fitarainana. Tsy ho toy ny ankehitriny ny fijalian'ny mponina Antananarivo isaky ny fotoam-pahavaratra ao aorian'ny fahavitany ny tetikasa raha ny fampanantenana. Ary hisy asa tanamary ihany koa mandritra ny 2 taona hanatanterahana ny asa. Ity tetikasa ity izay nindramana vola mitetina 5.70 tapitrisa euro tamin'ny AFD miampy 4 faingo 2.70 tapitrisa euro fanomezana avy amin'ny vondrona Europiana raha 10 tapitrisa euro anjaran'ny fanjakana malagasy. Entitra ny fampanajana lalàna amin'ny feny fifamoivoizana ao amin'ny faritra Vakinankaratra mialoso mandritra ary aorian'ny fankalazana ny fetin'ny Paska hoy ny teo anivo ministeran'ny fitaterana sy ny sampandrarany fitaterana Antanety any an-toerana. Nisan'ny fidinany fotony izay nataon'ireo tompon'andraikitra teny amin'ny lalam-pirenena fa 7 izay nanaovana fanentanana ho an'ireo mpampiasa iny lalam-pirenena iny. Andao arahantsika ny antsiprian'izay. Nanao fidinana ifotony tety amin'ny lalam-pirenena faha-7 na ny RN7 izay mampitoena Antsirabe sy Antananarivo renivohitra ny alarobia 5 volana martsa 4 lasa teo ny fitalavam-patra amin'ny ministeran'ny fitaterana eto Vakinankaratra miaraka tamin'ny tompon'andraikitra eo anivony ATT na ny antoko-draharaha misahana ny fitaterana tanety sy ny fitoerana fitsirihana fiarakodia ary ireo mpitandro filaminana. Fidinana ifotony mahakasika amin'ny fampianarana sy ny fanentanana ireo mpampiasa lalana rehetra amin'ny fanajana ny fitsipika lalana amin'ny feny fifamoivoizana indrindra fa amin'izao akatoko ny fetin'ny Paska izao. Nandritra ity fidinana ifotony ity dia tsikarotra ho ireo tompon'andraikitra avy eo anivony ATT sy ny fitalavam-patra amin'ny ministeran'ny fitaterana fa mbola marobe ireo tsy fanaran-dalàna hita eny amin'ny lalam-pirenena faha-7 anisan'izany ny fampiasana taratasy hosoko ny fiara. Misy ihany koa ireo fiara fitaterana mitondra olona mihoatra ny tokony hoentina ary ireo mpamily misotro alcool isan'ny fepetra ho raisina amin'izy ireny raha ny fanazavana. Na dia teo raha izay fampianarana sy fananarana izay dia misy ihany ireo mbola tsy manara-dalàna voatery tsy maintsy nampidirina ambala-ponja moa izany ny fiarany. Toy izany ireo fiara izay tsy mampiasa taratasy original fa photocopie no ampiasaina, ireo fiara manao racolage, ireo fiara mitondra olona mihoatra nefa izy manitsaka ny zotra nasionaly zany dia misy amin'izy ireo manao 5 dia voatery tsy maintsy nandraisana fepetra manokana izy ireo ary izy ireo misy ary amin'ny mo mety tsy maintsy ampidirina any amin'ny commission de retrait de permis de conduire satria mise en danger ny mpandeha hoentina izy ary mpamerikeloka ihany koa eo amin'izay tsy fanaran-dalàna izay. Entitra araka izany ireo tompon'andraikitra amin'ny fampanajana ny lalàna amin'ny fifamoivoizana eto Vakinankaratra mialoha ary mandritra sy aoriana ny fankalazana ny fetin'ny Paska ary isan'ny fitaovana manokana ho ampiasaina toy ny ahafahana manamarina ny hafainganam-pandeha indrindra fa ireo mpampiasa kodiaran-droa. Eo ihany koa ny alcotest mahakasika amin'ny fisotroana alcool ary aran'ny sazy ireo mandika lalàna sy ampidirina ambala-pamonjana avy hatrany na fourrière. Eo ihany koa ny fampiasanay an'ireo fitaovana izay eo ampelantananay toy ny radar na détecteur vitesse hijerevana an'ilay mpandeha mafy. Ankoatr'izay dia misy ihany koa ny alcotest izay ahafahana manara-maso sy mijery ny taux d'alcool an'ireo mpamily fiara rehetra tsy akanavaka indrindrindrindra moa mpamily kodiaran-droa. Entitra ihany koa izay ho an'ny mpamily amin'ny fahamamona eo am-panatanterahana ny asa satria ny fahamamona hiteraka loza amin'ny tsirairay. Araka izany dia tanjon'izao fidinana ifotony izao ny fisorohana ny loza mpifamoivoizana eto Vakinankaratra mialosy mandritra ary aorian'ny fankalazana ny fetin'ny Paska izay anisan'ny tena mampalaza ny tanàna Antsirabe ary marobe ihany koa ireo fiara ifamezivezy amin'ny lalam-pirenena faha-7 mandritra ifotoana io. Vavaony kolotsaina vetivety afaka misavika avokoa ny rehetra fa ilaina mananja ireo fepetra takiana ho ny fikambanany terakimady nandritra ny savika izay natao teny alasora ny farany herinandro lasa teo. Ny savika izay isan'ny kolotsaina mampiavaka ny faritra Moronmani ka izahana ampahafantarina ny faritra hafa ihany koa raha ny fanazavana izy ireo. Andao arahantsika ny antsiprian'izay ka atao andriatsilava. Nafana ny savika no tanterana teny Mahatsinjo commune Lasora ny farany herinandro teo.
ankoatra ireo zanaky ny faritra moniny eto Antananarivo, nisy ihany koa ireo mpisavika avy any amin'ny faritra Morony Mania. Kolotsaina mampiavaka ny Betsileo ny savika, ary fety aman-danonana no anatanterahana azy matetika. Na izany, nampametra-panotaninany maro ny fidiran'ny toka sy ny fombafomba tsy maintsy atao mialohan'ny zavatra rehetra. Isan'ny zavatra tsy maintsy ilaina raha ny fanazavana ny fanaovana joro ny toka, hoy ireto mpikarakara. Ny zavatra ilaina voalohany zany dia nitety fa izay tsy mbola niova. Eo amin'ny toka iny zany atao hoe rehefa misy fivoriana ao amin'ny faritra Betsileo tsy maintsy tafajoro ny toka, misy resaka ao anatina fety, ao anatina fahoriana sy anina, tsy maintsy atao aloha ny resaka hoe ny joroan'le toka hoe ty ny anajana ny agnarany ray atao amin'ny faritra ty misy zavatra hodinina ao amin'le zavatra zay dia mandeha amin'izay ny resadresaka hoe anao savikytsika aria, anao savikytsika aria, dia ina ny zavatra tokony atao ny fandaminana rehetrarehetra ao anatin'izay. Tahaka ny fanatanjahantena rehetra ny savika izay niainga tany an-tanimbary tany aloha ka mila fanomanana sy fitsipika arahana ao anatin'izany. Afaka misavika avokoa ny rehetra fa tsy maintsy manaja ireo fitsipika sy fepetra takiny ireo. Ialana amin'le fadifady zavatra rehetra zany tsy maintsy misy karazakarazana. Ohatra fotsiny zao hoe tsy mahazo miaraka amina vehivavy ny mpisavika, tsy mahazo miaraka amina vehivavy ny mpisavika alohan'ny savizinany iny, tsy mahazo matory amina vehivavy, zay fotsiny. Tsy mahazo anariana zavadravatra ao anatin'le zavatra maloto, ao anatin'le kianja fisavihiny io. Oui, afaka misavika dia te hisavika. Fa izy io ohatra ny sport rehetrarehetra, ohatra ny kickboxing, ohatra ny taekwondo, ohatra ny rehetrarehetra io sport io. Izy io mila fiomanana, mila fianarana. Fa tsy hoe mangetaheta te hisavika dia miditra fotsiny, misy teknika io. Tafiditra anatin'ny fanaparianan'ny kolotsaina savika amin'ny faritra hafa ity natao teto Alasora ity. Araka izany, inambato mirahavavy indray no anatanterahana izany ny fahatelo ny volana May ho avy izao. Ankoatra ny fanarahana amin'ny vatana eny an-kianja, mandray anjara betsaka amin'ny fampiroboroboana indray ity kolotsaina ity ny tambazotra ny tserasera. Zay zany ny fepetra takina ho andreo te hisavika tandremana fotsiny sao mamloatra ka ny omby tokony ho saviany indray no lasa misavika ao anatin'izay. Dia izay ihany koa no entintsika miampita ao anatin'ireo vaovao nisongadina atao amin'ny page Facebook ny vaovaon'ny Kolo TV tamin'ity androany ity. Toy izao indray ireo vaovao nisongadina tao amin'ny pejy vaovaon'ny Kolo TV androany. Nahitana andian'olona miladra mitady asa teo alohany vavadin'ny orinasa iray tsy Ambohimanga kely. Midika izany fa betsaka ireo malagasy tsy mbola tafiditra amin'ny sehatry ny asa amin'izao fotoana izao. Araka ny loharam-baovao, mampiditra mpiasa maro io orinasa io ka antony izao filaram-be izao. Fuite de sujet NMG, iray tapitry sariary no amarotana ny lazadina iray any amin'ny WhatsApp. Efa nisy ny fanadihadiana natao ny Bianco makasika ny fisian'ny tranga famoahana lazadina mialoha nandritra ny adina fifaninanana idirana ho mpianatra, ho mpitsara sy mpiraikitra ra eny anivon'ny ENMG izay natao ny volana Desambra 2024. Fantatra nandritra izany ny fisian'ireo tambazotra mpivarotra sy mpamoaka mialoha ny lazadina izay miainga avy ao anatin'ny sekoly ihany. Iray tapitry sariary no amarotana izy ireo ny lazadina isaky ny taranja amin'ireo mpiadina tsiraray any anaty WhatsApp. Raha ny vaovao navoaka ny Bianco ny alatsinainy 20 Maritsa 2024 lasa teo, olona misa 4 no natolotra teo anoloan'ny tendrim-pitsarana miady amin'ny kolokolona ny PAK. Taorian'izay, olona misa 3 nahiditra ponjavonjy maika eny amin'ny fonjana avaratrano ary ny telo kosa napetraka eo ambany fanaraha-masiny ny fitsarana miandry ny fitaom-pitsarana azy ireo. Lasa ny Guinée Équatoriale ny maraina teo ny filohan'ny fanavozana ny Repoblika Randrianirina Mikael fitsidiana tafiditra ao anatin'ny dingana fitadiavam-baolana hanesorana tsikelikely ny saziny Madagasikara amin'ny vondrona afrikanina. Ankoatr'izay, hisy ihany koa ny fihaonana eo amin'ireo filoha afrikanina hafa mandritra izany. Tsy tonga niatrika ny fivorian'ny firenena mikambana indray omaly alarby Madagasikara. Lany teo anivon'ny firenena mikambana omaly alarby fa sokajiana welka be vava mifanohatra amin'ny mahaolona ny fandadevozana ny afrikanina izay natolotra i Ghana. Firenena afrikanina tsy tonga niatrika sy tsy naneho hevitra momba izany moa i Madagasikara sy Benin. Araka ny voalazany loharanom-baovao, firenena 320 no nandany io tolo-dalàna io raha toka nandà i États-Unis sy Israel ary Argentine. Mangarano Toamasina tratra ilay zandara misandoka mitaky vola amin'ny mpandalo ao Mangarano akaiky ny Maneva Bango ao Toamasina. Lazainy mifokarongony izay tovolahy mandalo ka savainy tsy mahita na inona izy dia mitaky vola avy eo. Tratra namakotrano ihany koa izy tamin'ny alatsinainy hariva lasa teo ka nanjehan'ny fokon'olona ary tratra nahitana atina akanjo ambony miloko mainty misy soratra zandarma teny aminy.
Ndraimbava momba ny maresaka iraisam-pireneny manamafy ny toe-java-misy ao Iran amin'izao fotoany Espagne araka ny fanambarana nataon'ny Prime Ministre Espagnola hitovy amin'ny kisariny sy tany Iraka ny taona 3 no hitrango ao Iran hoy ny fanazavany. Miantso ny ampitsarana ny ady ao amin'ny Moyen-Orient Prime Ministre Espagnola araka izany ary tsy manaiky ny ampiasan'ny tafika Amerikanina ny toby famaharan'ny tafika Espagnola ao amin'ny ranomasina Mediterranée. Osetrin'izay nandrahona ny ampitsahatra ny fifanarahana ara-barotra rehetra miaraka amin'ny Espagne ihany koa ny filoha Amerikanina amin'izao fotoana izao. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fiarahantsika tamin'ity ality ankasitrahany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany mbola maro ny fandaharana hoentina aminao rehefa avy eo santionan'izay ny journal de l'économie resahana betsaka ny lamasinina sy ny tontolo ny lalam-be malagasy nanomboka tany amin'ny taona 70 tany sika nanahoana ny zava-misy manahoana amin'izao fotoana izao araka ny tatitra ny entiny fitsarana momba ny compte reny ao anatin'izay fandaharana ara-toekaren'izay no iresantsika momba an'izay mametraka ny veloma mandrapitafy indray ary tomboky lasy tombo vaveloma tomboka. Nanolotra ho anao teo ny vaovao avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.